fanoranako filoham-pirenena zany tsy tao anatin'ny fandaharam-potoana iny satria filakevitra nasionaly tsy ara-potoana le nitanterahana ny efitra am'roapolo sy ny dimy am'roapolo jolay teo no hevitra lehibe tokony midiniana dia ny tokony andraikitra raisin'ny Saint-Pama manoloana n'izao savorivory misy eto amin'ny firenena amin'ny resaka fampianarana sy fanabeazana zao dia fitokoana nefa niaritra fotoana maro ity nefa dia tsy aritry ny mpikambana intsony ny tsy nandray ny fanapahan-kevitra manao hoe hanolotra ny tenako zany a filoham-pirenena zay zavatra zay araka namarako teo hoe tsy tao anatin'ny lahadinika tokony niresahana kanefa dia niraisina noho izany ny Saint-Pama zany a dia mba naizako dia mba handray hanao ohatran'ny any amin'ny firenena mandroso ireny tsy maintsy isy ohatran'ny hoe primaire kely io zany hidina any amin'ny faritra any aviany daholo ireo olona rehetra ireo a hanamafy ny hoe inona ny antony naresana fanapahan-kevitra ka rehefa tena vonona amin'izany dia eo aho zany no hamaly amin'izay hoe teny rotsaka marina satria ny fiorotsahan'ny filoham-pirenena zany tsy vitavita ny resaka fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy andraikitra maro na ny fandoavana ny caution 250 000 francs fotsiny ary 250 millions de francs fotsiny ary tsy zavatra moramora zany dia amin'izay fotoan'izay zany anatin'ny filakevitra nasionaly tsy ara-potoana indray no hamalina sy pitsopitsony rehetrarehetra na vina mpiara-monina na ny caution na zay rehetrarehetra hatomombana sy hatanteraka zany hoe fandrosoana ny filoha nasionaly ny Saint-Pama hilatsaka ho filoham-pirenena zany